Fahaly-miarabantsika tsirairay-avandrehitra tsy tia alatsinainy fa 17 volana jona ity misotrahan'Andriamanitra isika fa mbola miheny ny fahasoavany sy ny famindram-pony hatrany. Alohan'ny hidirantsika ny hamofinaina amin'io dia hivavaka isika. Rainay tsara andrizan-danitro, mbola misaotra anao izahay ny amin'ny tombonandro sy ny tombo-taona izay omenao anay. Mangataka aminao mba mila mifahatosoanay sy ny elokay rehetra ary ihany koa andrakotra anay amin'ny fahasoavanao. Miteza ianao tompo amboly zavatsoa fahazarana tsara ihany koa amin'ny fiainanay ka ny teninao ny amolavolana tokoa. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe zahan-toetra ny fitiavako-mana. Alaina amin'ny Korinthiana 1:7-7 manao hoe fasiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko fandraona dia efa mitory tamin'ny sasany azy aho dia ho lavina kosa ny tenako. Amen. Taorian'ny batisany dia nakany anefitra ny zanak'Andriamanitra mba alainy devoly fanahy. Niaritra anohanana mafy izy nandritra ny herinandro teo eo. Tsapany ny herin'ny fitiavako-mana eo amin'ny maha-olombelona. Ary teo amin'ny toerantsika dia nalaim-panahy tamin'ny fomba enjana indrindra izy tamin'io lavin'io. Azo ny fandresena teo ary vitsy ny tena mahatakatra an'izany. Ny herin'ny filankanina sy ny fahotan'ny fananara-po amin'izany dia tsy mety ho takatra raha amin'ny fandinihana ny faharetan'ilay fifatikanana atao amin'ny mpamonjy mba handravana ny fahefana izany. Ny tsy fahalalana hono ny fototry ny ara-tsy-pitondran-tena rehetra fantatry ny olona. Teo amin'izay ny atombohan'ny fahasimbana indrindra nanombohan'ny mpamonjy ny asa fanovotana. Ny tsy fahalalana hono amin'ny sakafo no nahatonga ny fahalavon'ireo ray aman-drenitsika voalohany ihany koa. Hitan'ny zanak'Andriamanitra fa tsy vitan'ny herin'ny olombelona samy irery ny mandisa ny fakam-panahy lehibe io. Tonga teto tany izy hampiray ny herin'Andriamanitra amin'ny ezaka ataon'ny olombelona mba hahafahantsika mandresa amin'ny alalan'ny hery sy ny tanjatsaina izay omeny antsika. Nihetso tokoa ilay mpanjakan'ny voninahitra nidina teto amin'izao tontolo izao, niaritra ny hamafy ny anohanana sy ny herin'ny fakam-panahy avy amin'ny fahavalo izay fetsy tokoa mba azahoany fandresena ho an'ny olombelona. Izany ny fitiavana tsy manam-paharoa noho ny amin'ny olombelona, izany fihetrena lalina izany kanefa zara ara-takatr'ireo ihany koa. Tsy ny anohanana ihany no mety nahamafy indrindra ny fahorian'ny mpamonjy antsika. Tambezatra indrindra tamin'ny fanahy ny fahamelohan'ny vokatry ny aten-dakanina izay nahatonga loza be indrindra ny amin'izao tontolo izao. Tamin'ny maha-olombelona ary sady ny lanja ny vesatry ny mahatsiravy ny fahotana teo aminy. Izany no nanoheran'ny mpamonjysika ny Satana izay ao anatin'io fakam-panahy lehibe io, manery ny fanahin'ny olona fa resin'ny olona io fakam-panahy io ary andresy amin'ny lafiny rehetra ihany koa izy raha mihatehitra amin'ilay mpamonjy. Nitondra ny fahotantsika tokoa Jesosy ary ohatra lehibentsika na amin'ny fakam-panahy, na amin'ny fiainana, na amin'ny toe-tsaina, n'inon'inona zavatra mety iainantsika eto amin'ity fiainana ity dia ohatra lehibe ho antsika izy. Raha nitondra ny fandresena ho antsika izy mino sy matoky isika fa raha miandany aminy amin'ny fahafenona tokoa dia andresy izao tontolo izao tahaka azy ihany koa. Amen. Rainay tsara andrizan-danitro, mbola misaotra anao izahay amin'izany teninao izany. Misaotra ray eo izay manome fandresena ho anay, misaotra ihany koa izay manome ny herinao aminay. Mangataka aminao izay mba ho vononinao mandrakariva, hanana toe-tsaina, hanana herim-po ary koa hanana ny fanahinao masina hiasa ao anatinay mba ahafahanay manaraka anao amin'ny kitsipo, amin'ny fahatoniana sy ny fanetretena rehetra. Mangataka aminao ihany koa hamangy ny isa-tokantrano izay manaraka izao fandaharana izao ho tokantrano-pandresena ny tokantrano rehetra misy anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Izay miaro ny fanasiana
Alleluia.